fotoana lehibe iarahana amin'ny fiangonana évangélique Shine. Ampy mila miova ny zavatra rehetra. Ça suffit. Il faut que ça change. Ampy mila miova ny zavatra rehetra ary ity no fotoana tena mety ho an'izany. Alahady raiky me folo jona etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Maraina amin'ny 9 ora sasany, amin'ny 7 ora sasany, amin'ny 10 ora sasany. Miariva kosa dia amin'ny 2 ora sasany. Iarahana amin'ny Apotre Jean Turpin avy any Canada sy Bishop Patrick Andrianarivo. Tsy ananampiry ny fotoana toy izao. Andraisanao ositra, fiovana, fanasitranana, fahagagana ary fiovana asa-paitanana. Aza vela isy antony tsy ahatongavanao fa azo antoka ny fiovan'ny fiainanao. Ampy mila miova ny zavatra rehetra. Ça suffit, il faut que ça change. Alahady raiky me folo jona etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Tsy mitory tsy misy porofo zahay. Fiainam-baovao tonga tetỳ an-tany Jesosy mba hanome ny olona fiainana dia le fiainam-baovao avy amin'Andriamanitra. Nanokana ny tenany izy mba hikarakara, hanasitrana ary hanova ny fiainan'ny olona sy taonan'ny olona ho amin'Andriamanitra. Izao ny Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana évangélique Shine. Tao anatin'ny taona maro izay nanompoany an'Andriamanitra dia hitana efa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra no fikarakarana ny vahoaka an'Andriamanitra dia ianao izany. Na inona firazananao na foko misy anao na ny volon-koditra ao, manandanja lehibe amin'Andriamanitra ny fiainanao, ny zavatra mahazo anao, ny nofinofinao sy ny fanirianao. Azany koa no mahatonga azy ho manandanja aminay. Nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho an'ny rehetra, hahatonga ny fiainan'ny rehetra ho feno voninahitra. Tongava ary amahinao anao izao mihitsy etsy amin'ny fiangonana évangélique Shine fa azo antoka tanteraka fanomenao fiainam-baovao Jesosy. Tsy mitory tsisy porofo izay. Fiainam-baovao. Dia falimiarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana évangélique Shine ao anatin'ity fandaharana ity. Misaotra anao manokana ny safidy mbola hiaraka aminay foana ao anatin'ny fandaharana. Manana fotoana lehibe izahay izay karakaraina manokana mba ho anao. Misy fotoana anankitelo lehibe reto izay tiako horesana anao ety am-piandohana. Ny voalohany dia ny fotoana izay eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny Alahady fa 1 ny volana Jona ho avy izao. Izany hoe afaka tapa-bolana. Fotoana tena mafonja dia mafonja no resahana amin'io ary zavatra tena lehibe dia lehibe no ifampizarantsika amin'io. Ny fotoam-bavaka dia tena misokatra ho an'ny rehetra, tsy hanavahana na iza na iza, na fiangonana vaiza na vaiza, fa misokatra ho antsika tsirairay avy ilay izy. Fotoana etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina Alahady fa 1 ny volana Jona. Manana lohahevitra ilay izy, ny lohahevitra dia hoe ampy mila miova ny zavatra rehetra. Ampy mila miova ny zavatra rehetra. Fotoana izao mila hanovana ny zavatra rehetra amin'izay. Ampy ny janona na stady anankiray, avo anankiray, fomba fanao zavatra anankiray, fomba fijery zavatra, fomba fitondran-tena, misy zavatra mila hovaina amin'izay. Tsy afaka hoe anatena zava-baovao ianao amin'ny fiainana kanefa manao ny fanaonao isan'andro. Tsy maintsy vony ianao hiditra amina sehatra vaovao, tsy maintsy vony ianao hitatra, tsy maintsy vony ianao hanapa-kevitra, tsy maintsy vony ianao amina fisarahana amin'ity zavatra ity, na tsy fanaovana an'ity, na mety ry olona anankiray izay mety manimba ery sy namany, misy fanapa-kevitra goavana mila raisina ary misy zavatra mila atao ary indrindrindrindra eo ny ilanao herin'Andriamanitra amin'izay fa soavana sy ny fitahin'Andriamanitra apety ny zavatra izay ataonao mba hiovany zavatra rehetra amin'izay. Fotoana tena lehibe izy io ary nanasa vahiny anankiray manokana hiaraka amiko amin'ny fotoana io izay mpanompon'Andriamanitra avy any Ottawa, Canada, Apotre Jean Turpin no anarany. Ho avy eto izy hiaraka amin'ny fiangonana Shine hivavaka ao antsika hizara tenin'Andriamanitra, hampita ny herin'Andriamanitra izay hitondra fiovana goavana tena ho azo tsapahitanana amin'ny fotoana io, ametraka tantara izay tsy ho adinonao mandrakizay mihitsy. Tena tsy ho adinonao mandrakizay. Tena hoe andro fionana amin'Andriamanitra io, andraisanao tena hoe kasika tangible herin'Andriamanitra tena azo tsapahitanana hikasika anao amin'ny fotoana io. Amboary dia izao ny fotoananao na ny programanao etsy amin'ny Palais des Sports. Misy fotoana anankitelo tsika ny maraina dia anankiray ny hariva. Ny voalohany maraina dia miditra amin'ny 9 sasany, dia avy eo misy miditra amin'ny 8 sasany, dia avy eo misy miditra amin'ny 10 ora sy sasany. Ny hariva indray dia amin'ny 2 ora sy sasany ka hatramin'ny 5 ora. Tena afinaritra dia afinaritra ny fotoana ary tena tsy hanenenana mihitsy ny fotoam-bavakantsika amin'io Alahady fa 1 ny volana Jona io. Dia izao dia famboary ny programanao asao ny namana sy ny havana mantsakaiza fa tena hitondra zava-baovao ny herin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ary io fotoana io manokana mihitsy ho anao sy izy rehetra ho avy amin'ny fotoana io. Iverena antsika izay rehefa avy eo fa te hampafantatra anao ny fotoana lehibe anankiray faharoa.
amin'ity volana jona zay ho avy ity amin'ity volana jona ity a dia misy lohahevitra manokana indray a ho resahantsika isaky ny alahady misasaky zao ny taona ary enim-bolana sisy dia hifarany ity taona ity tapitra sady ny enim-bolana voalohany ary hiditra amin'ny enim-bolana faharoatsika raha tsy tokony andalo anao fotsiny ty tapataona farany ity tena misy zava-baovao mila apetraka mila atsangana misy zavatra tena misy zavatra mila hitanao hoe zany fiainako fa miakatra zany zavatra ataoko fa misy miova amin'izay sy ny zavatra zay ataonao mety taloha ianao manao zavatra ohatrany tena tsy sérieux mihitsy angamana tsy matotra tsara mihitsy fa eto manapa-hevitra misy zavatra vaovao mila atsangana amin'izay misy fiakaram-pianatra isanao hoe ka fiainako ve ohatra inona moa vaovao atao tsony zanga manambolanaovana an'ity zanga mahafantatra olona sy namana sy namana zay no anton'le fotoana isan-kalady amin'ity volana jona ity lohahevitra dia hoe fahasoavana sy famindram-po fahasoavana sy famindram-po zao voalaza salamy fahatelo-roapolo amin'zato hoe fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako tenan'andriamanitra io ary inspiration ny fanamasina salamy fahatelo-roapolo fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako ity volana jona ity a dia volan'ny fahasoavana sy volan'ny famindram-po ho anao volan'ny fahasoavana sy volan'ny famindram-po ho anao mety ozy anao ka inona ilaina fahasoavana inona ilaina famindram-po tiako fantatrao inona moa no antsoina hoe fahasoavana ny fahasoavana dia tsy vitany hoe zavatra omenanao fotsiny fa herin'andriamanitra fitahin'andriamanitra fahatsaran'andriamanitra omenanao avela hiasa eo amin'ny fiainanao faiza manon'andriamanitra avelon'andriamanitra epitany aminao ahafahanao mavita zavatra zay mihoatra ny fahafahanao mavita zavatra herin'andriamanitra mikoinony aminao zay ahafahanao mahazo zavatra mahatratra zavatra manova zavatra mihoatra noho ny fahaizana sy hery mahaolona zay mietsika eo aminao sanao atao hoe fahasoavana mekohatra anankiray ianao misy nantsona hoe fanomezam-pahasoavana na hoe don spirituel izany raha misy olona anankiray ohatra mana fanomezam-pahasoavana dia tokotra hoe fanasitranana na dia tsy nianatra momba médecine ry olona io na tsy nianatra resaky momba fitsaboana zay nianarana teny amin'ny toeram-pianarana rehefa izy no mivavaka ao anao rehefa mietsika zay fanomezam-pahasoavana zay na hoe le hery sy le fahaiza-manao zay avy amin'andriamanitra ao anatiny dia amin'ny fomba tsy voazavanao sitrana ny marary mandreny marenina mahiratra ny jamba mitsangana amin'ny malemy ny karazana aretina tonga eo aminy cancer manjavona zany hoe dia hitombo tena mitombo zany satria nao aminy natao hoe fanomezam-pahasoavana dia fahaizan'andriamanitra sy herin'andriamanitra apetrak'andriamanitra ho anatin'olona anankiray ary amin'ny fotoana mihetsika zay fahaiza manao sy hery zay dia tahaka ny hoe andriamanitra no manao alizy ary izy tena zay mihitsiny mitrango amin'ny fiainan'le olona ka amin'ity volana jona ity a dia iresakytsika fahasoavana sy famindram-po zay tsy fahasoavana indray mandeha fotsiny asa amin'ny fiainanao fozy hoe anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao fahasoavana sy famindram-po rehefa andriamanitra etsika amin'ny famindram-po amin'ny fiainan'ny olona anankiray tanao misy boka ohatra anaty baiboly zay miteny hoe mamindrary fo aminay jesosy zanaky davida mamindrary fo aminay rehefa nanetsika ny famindram-pon'andriamanitra le boka ao anaty baiboly dia hoy jesosy mandehana ary miseho ny ampisorona rehefa nandeha reto boka reto dia teny an-dalana izy dia nadio ary sitrana bazona an-tsaina ve zany rehefa andriamanitra ny mihetsika amin'ny famindram-po ny famindram-po dia manao zavatra mihoatra ny mahazatra andriamanitra mihoatra ny limity zay hoe atretra ihany ny azon'andriamanitra atao ity ny lalàna ity ny fitsipika ity ny fepetra raha vao mihoatra an'io dia tsy mety fa misy fotoan'andriamanitra manao exception aminao avy amina famindram-po dia ahafahanao mahita zavatra zay mihoatra ny eritreretinao ho tokony hitranga isan-kalahady dia resaka isika mikasika ny fahasoavana sy ny famindram-po zay anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao tanao rehefa ny olona mana fanomezam-pahasoavana dia tonga dia anazy mandrakizayny amin'ny andro rehetra iainany satria ny fanomezan'andriamanitra dia tsy mba hanenenany ny fotoan'andriamanitra mamenao fanomezam-pahasoavana dia anao mandrakizay ny anarany eny tsy manenina amin'iny andriamanitra ny amin'izay nomeny anao na inona na inona tonga dia manaraka anao iny amin'ny andro rehetra iainanao ka raha tianao andray an'izany fahasoavana sy famindram-po zany zay anova ny fiainanao mihitsy mandritra nyity volana jona ty a dia amboary ny programanao tonga avy ny fiangonana chaîne isan-kalahady mandritra nyray volana jona tsika isan-kalahady 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 tsika hitanao amin'ny fahitalavitra io any eo amin'ny fitombavaka ao amin'ny raikisa siritsy
ny eny akoron-drano gymnase gouverne akoron-drano ny ena intizy teo ny eny fiangonana saina tanjombato ny eny apasapito ny ivanja nosy be manakambaheny soavy masoandro ny eny ina ihany koa ry fiangonana saina rehetra herina Tananarivo be da be moa fiangonana saina eto Tananarivo tahaka zany koa era Madagasikara dia ny anankiray fahatelo zay tiako mifantatrao dia ny fotoana isaky ny andavanandro rehefa talata sy lakamisy talata sy lakamisy ariva am'dimy sasany ao amin'ny raiky sandony lalakely ny eny Tanjombato indray dia talata robe lakamisy amin'ny 12 sasany atoandro ny loha hevitritsika dia hoe ny fanompona sy ny ositra ny fanompona sy ny ositra te androzy ve ianao amin'ny fanompona mila ositra ianao mila ositra ve ianao mila miditra anaty fanompona ianao zavatra anankiroa tsy afa-misaraka ny fanompona sy ny ositra mahatsiaro anao manantson'Andriamanitra mahatsiaro anao mba teo ampiasain'Andriamanitra na izy ianao dia misokatra ao anao ny fotoam-bavaka amin'ity indray mandeha ity indrindra ho anao zay amin'ny fiangonana saina satsika zay amin'ny toerana hafa rehetra tena hoe tianao fatana ve ohatran'ny ahoana natao hoe manompo an'Andriamanitra ary takiny ahoana maza natao hoe mandroso sy mahavokatra anaty fanompona sy namambetsaka resakintsika mikasika natao hoe fanompona ny fomba fanompona toe-pony amin'ny fanompona sy ny zavatra atao anatin'ny fanompona ary ny ositra entina manompo ny fiatraikan'ny ositra ny fomba fampiasana ny ositra petrabe no resahantsika ny ositra dia tsy na faherin'Andriamanitra ka isakariva rehefa talata sy alakamisika amin'ny dimy sasany ao amin'ny raikisy dia resaka mikasika ny antsoina hoe ny fanompona sy ny ositra amin'ity indray mandeha ty hiakatra ny fanomponao ary tena hiakatra dia ho hitanao ny fiatraikan'izany amin'ny fiainanao manokana ireo zavatra anankitelo lehibe ireo no resahantsika amin'ity volana jona ity azadino zany isan-kalady sika mandritra ny volana jona dia resaka ny fahasoavana sy famindram-po zay anaraka anao amin'ny andro rehetrenanao rehefa talata sy lakamisy sika ao amin'ny raiky sandona lakely talata robe lakamisy day eny fiangonana saina Tanjombato amin'ny 12 sasany dia resanany amin'ny fanompona sy ny ositra ary ny fotoana lehibe miavaka amin'ity volana jona ity dia ny faraiky 12 volana jona etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny loha hevitra dia hoe ampy izay mila miova ny zavatra rehetra tsy vao izao moa ny fiangonana saina nanao fotoana tetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina fa efa imbetsaka ihany nanao fotoam-bavaka ary maro dia maro foana tsika ny tonga manandrika an'izany raha ny fijorona vavolombelona izay voaray mandritra ireny fotoana ireny na nytao ireny fotoana ireny mihitsy indrindrindrindra dia tena maro dia maro dia maro dia maro dia maro ary tena mampisaotra an'Andriamanitra ny fiatraikan'ilay fotoana anatin'ny fiainany tsirairay avy amin'ity indray mandeha ity tsika dia nanokana an'ity fotoana ity miaraka amin'ny loha hevitra ilay amin'ny faraiky 12 volana jona zao zany loha hevitra dia hoe ampy izay mila miova ny zavatra rehetra dia raintsika kely ohatra manao ahoana ny fiainan-tokantranonao misy olona miteny manao hoe tsisy tokantrano lafatra zany fa dia izay kely ananana eo ny ahiratra tokantrano koa tsy ahaka fa dia zay fa rehefa ioly ianao dia izay zany dia eto arak'izay tiavanao azy eo dia efa zay dia efina eo zay toyany mamela nefa hitenanao fa tena afaka manana tokantrano milamimainao mety efa nandritra mitona maro angamba no hoe efa zany mihitsy ny fomba fifampitonanareo mivady na ohatra zany mihitsy ny fiainam-pitiavanao zay ohatrany efa natonga anao tamin'ny teboka anankiray hoe dia efa ifiko eto hoe zakako foana rehefa zay zany toany io ny anjara men'Andriamanitra ako dia izay zany no izy mamela hiteny aminao ny anjaranao avy amin'Andriamanitra dia zavatra tsara ho salamy fahinambin'ny folo hoe eo amin'ny tany mahafinaritra no efa voalahatra mba ho anahako salamy fahinambin'ny folo amin'ny 15 sy amin'ny 19 mandova tsara ozy izy Jehova ozy izy no mampaharitra ny lovako dia ozy izy hoe eo amin'ny tany mahafinaritra nefa voafaritra ho anjarako mandova tsara ho izy ny tokantrano dia lova avy amin'Andriamanitra ny vady dia lova avy amin'Andriamanitra ny zanaka dia lova avy amin'Andriamanitra tsy manome lovanao zavatra ratsy Andriamanitra angamba mety ozy izy anao ka tsy avy amin'Andriamanitra rehefa zany ty olo tiako na ty vadiko ty tsia hitanao ny lova rehefa omena olona anankiray mety tena zavatra tena tsara be le izy tonga teo amin'ilay olona fa saingy tsy hain'ilay olona ny mety nitantana azy mety io tokotra hoe fananana mety io tany mety io trano mety io orinasa mety io vola mety koa io zavatra lova napetraka ny tokantrano koa dia lova zany hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra dia nomenanao fa miankina amin'ny fomba hitantananao azy ny ahatsara anazy na tsika hitanao afaka manana trano tena tsara be ianao fa raha olona tsy mahay mikolokolo ny ampanofanao azy
dia ho simba ny tranonao. Dia tahaka n'izany ihany koa hoe nomen'Andriamanitra ianao io matonareo ny vady, matonareo ny araka, dia samy nahita hoe tsara ty mahafinaritra anaty olo ty. Fa ngamba mety fotoana foto ao aorianan'izay dia niova avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Dia hozy izy ianao hoe efa izay ilay izy dia aloha izany izay no izy. Tsy tokony ho izay ny fomba firaisakao raha tsy tokony ho izay ny fomba hijerenao azy. Fa eto kosa nefa dia izay no mampirisika kosa hoe ampy izay mila miova ny zavatra rehetra. Ka le miova ny zavatra rehetra inona ny tokony atao? Eo indrindra no anton'ity fotoan'ity hoe inona ary ny tokony ataonao manoloana an'izany zavatra izany. Fa tsy hoe efa eo ilay izy dia efikeo. Fa misy zavatra azo atao tsara mihitsy. Eo ny ilana ny herin'Andriamanitra sy ny fidirin'Andriamanitra tsehatra mba hikasika ny tokantranonao hiovan'izay zavatra tokony hiova ao anatiny. Mety tsy mahova olana izana ianao, fa Andriamanitra ny tena manova olona. Ny antony dia zao, tsisy mahalala ny tena anatin'ny fony olona afa-tsy ilay olona rery ihany sy Andriamanitra. Satria Andriamanitra afaka mahita ny anatin'ny fony lalina sy ny feritreretana, sady mahafantatra azy na vao mandika azy aveny lavitra fotsiny azy hoe tahaka izao ty olo ty ao nosy izy mipalaosana aminy, ino aveny lavitra eny dia dia fantatrao ny fipetrako, ny fitsangako, ary na matory na mandeha dia fantatrao ahako. Na iza alehako ny mpanao salamo. Na haka ny latry ny marina za ka hanidina. Andeha ho any amin'ny fiainatsita na ho any amin'ny lanitra aiza ny alako amin'ny fananao. Dika izany fantatra Andriamanitra amin'ny atsiporiana isika. Ary tsy misy tena hoe afaka manova olona mihoatra noho izay tena mahafantatra azy amin'ny atsiporiana, indrindra fa ny miafina izay tsisy mahalala. Andriamanitra dia mahafantatra ny momba antsika, ary ain'Andriamanitra ny miteny faiza teny iray na mikitika zavatra anankiray dia milamina momba anao. Tanao, raha miresakantsika ohatra fitokony filazantsara za iverentsika izay tokantrano izay fa mifamarotra ny zavatra izay resahako. Baiboly dia milaza raha miresaka filazantsara tsika fa efa maty Jesosy hamonjy ny olona rehetra. Dikan'izay Jesosy dia efa maty ho an'ny olona rehetra ary efa vita ny famonjena ny olona rehetra. Voalaza ny ten'Andriamanitra ihany koa fa indrozy izy efa masaka ny vokatra dia mangatà amin'ny tompo ny vokatra mba ny raha ny olona hijinja ny vokatra. Izy moa ilay vokatra efa masaka tsy inona fa ny olona rehetrarehetra satria efa vitan'i Jesosy ny famonjenandreo. Dika izay amin'Andriamanitra efa voavonjy ny olona, tsy hoe voavonjy, efa vita ny famonjena azy rehetrarehetra. Dia izy no miteny amintsika hoe mangatà amiko dia omeko anao ty vokatra efa masaka ty. Teny zany Andriamanitra hoe aiko no mikitika ny fon'ireo olondry, aiko no mikitika ny olondry, fa zao fotsiny ataonao dia zao ny hitranga amin'ireo olondry dia hiova izy rehefa avy eo. Na dia zola eritreretinao tsy hiova tsony mihitsy azy. Ain'Andriamanitra ny manova azy fa mitady olona fotsiny hoe ty anankiray ty ny ampiasaiko, zao no asaiko teneny aminy na zao no asaiko ataony aminy dia hiova io olona io. Inona tiako tongavana amin'izany raha miresaka tsika tokantrano? Mety ianao mieritreritra tena tsy hiova tsony ty vadiko ty na ty rangahy ty na ty ramatoa ty. Fa Andriamanitra mahalala tsara mihitsy satria maty ho an'io vadinao io Andriamanitra, nandrotsaka ny rano ho an'io Jesosy ary ain'Andriamanitra ny mamonjy azy. Fa zao fotsiny tokony tonga ao anatinao. Tsy hoe efa eo izy dia izay. Non, tokony tonga anao amin'ny teboka hoe ampy izay. Aleo amin'izay hiova ny zavatra rehetra. Tsy hiova eratsy fa hiova tsara. Izay no anton'ilay fotoana faraiky ambin'ny folo ny volana Jona hiovany ny fiainanao. Fa mila leo ianao mijanona amin'io stady misy ianao io. Mila miakatra ambonimbony kokoa ianao. Efa nomen'Andriamanitra antsika deux nature, ny tsy fahafapo ianona ionona amina zavatra anankiray fa iandroso tsara mandrakariva. Noho izany iteny fotoana tena sazy raha tsy resaka fotsiny hoe tokantrano, fa resaka fahasalamana. Mety efa lany aiky ngamby ianao mitsabo tena tetseroa na mbola tsy lany aiky fa mandany vola etseroa. Mamela iteny aminao. Iteny fotoana tena tsara indrindra andraisanao fanatsitranana. Na inona aretinao. Mety ngamby ianao efa tena malemy eo ambony fandriana rehefa naniolona aza leo mikarakara anao fa mba mijery fandarina fotsiny ianao na mihaino. Mety koa ianao efa leo an'ilay aretinao dia efa ohatriny hoe za efa za mihitsy ity aretiko ty rehefa ohatr'izao dia mihetsika foana avy dia ohatriny efa zatra an'ilay arety, ohatriny efa mifankalala ianao sy ilay aretina dia ohatriny hoe sao ndray zao nitranga eo dia sao dia efa efinao fotsiny. Andriamanitra tsy namorona antsika ho ampahorin'ny aretina na hijanona amin'ny aretina foana. Sitraka Andriamanitra loatra ianao ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra. Ka raha hozy isanao fantady testeroa kanefa tsy niatsitrana nareo ndray zany mieritreritra mahavita manasitrana ny ty aretiko ty. Mamela teny aminao vitan'i Jesosy manasitrana an'io. Dia hozy ianao ka za rehefa nentina vavahana tany vavahana fa tsy sitrana tamin'iny dia mandeha ka amin'ity dia mandeha ty mila tonga amin'ny teboko ny tena etaeta fantatra ianao. Sy ny hoe leo mijanona amin'ilay izy
fa hoe ampy zay tsy maintsy sitrana amin'izay am'ty ndray mandeha ty tsy maintsy raisiko ny fanasitranako nisy fotoana fitondra filazany tsara tany Diego dia nisy lehilahy anankiray zay nitaingina chaise roulante ary ny chaise roulante ny dia tsotra le chaise roulante tsotra fa tsy maintsy nasiana le ohatrany pédalana bisikileta reny eo aloha dia voizina amin'ny tanany satria taloha izy misy manosika dia ny olona moa tsy maintsy miasa sy manao rehetrarehetra dia tsisy afaka manampy azy tsony dia nampiny le olona ohatrany le pédalana bisikileta voizina tanana reny indray le izy misy vy ny tongony le vy be da be le tongona loalika dia mifampitohatra ty amin'ny valahary dia nomeny olona beky koa izy hoe raha sena mba hitsangana izy zany dia tsy maintsy mitena le beky dia misy vy le tongony dia reo no miazona azy fa izy tsy afaka mandeha ary tsy afaka mijoro raha vao tsisy an'ireo vy amin'ny tongony sy ny beky ijoroan'ireo fa tao anatin'ny vavaka sitrany io lehilahy io ary nitsangana rehefa nanontany izy dia zao ny etomboale aretina folo taona lasa ozy izy nanavy ahako fanaviana tsotra fa ny niombola izy dia nivadika zavatra fa nandrapatonga azy nalemy tanteraka na ny fianakaviana azy efa kivy taminy efa tsy neritretra ntsony ho sitrana fa tao anatin'le fotoana izy sitrana tahaka izany koa nisy taona nanao évangélisation tany Tioliary ankizy fahafikely vao 4 taona mivilana ny tongony ary malemy tsy afaka mandeha tsy afaka mijoro akory tao anatin'ny fotoam-bavaka dia nivavaka ho azy ahako rehefa nandeha ny fotoana nandeha ny herin'Andriamanitra afaka njoro ankizy io ary afaka nandeha io tsy ny fianakaviany nitondra azy tonatile fotoam-bavaka olona zay teo an-tanana zay onena azy hoe andao hoetoka an'io fotoam-bavaka any paster Patrick io fa sitrany io rehefa tonga any noho ny fin'olona olona dia sitrany ilay ankizy tsy ndre mandeha tsindroa mizavatra ohatran'izany tadidiko tsara mihitsy aza tany Toliary any koa nisy lehilahy anankiray zay nalemy mitaingina chaise roulante dia misy vehivavy manosika anazy dia vavaka ao ny olona io vavaka eo mpivavahana ho an'le olona malemy tampotampo koa to dia nanontaniako le nanosika anazy toy za hoe fa nanomboko viny izy nalemy ary inona tonga azy ohatran'izao dia tonga dia namaly le nanosika anazy hoe ohatrohatrao natonga azy nalemy ary tamin'izao izy nanomboka narary tia nefa tena fahagagano anatin'ilay izy ay le olona le nanosika azy io za tsy nahalala fa nanontany fotsiny fa ay le olona io koa sady mona ny marinina fa le olona nanodidina teo no niteny hoe pastera anabavina ingeo ary mona io sady marinina fa nefa rehefa nanontaniako izy dia izy koa ke tonga dia sitrana tao anatin'ilay izy rehefa izay dia natsangana le lehilahy nalemy ary nandeha koa izy ary sitrana mety ozy isanao tena aozany zavatra zany fiasan'ny herin'Andriamanitra miara sitrana eo no eo ny mona sy ny marinina ary any koa ny malemy tsy fantatra inona ny aretinao nisy fotoana olona tonga tao am-piangonana tamin'izay nanao nantsona hoe nisy fotoana nanao fotoam-bavaka nanao fotoana anankiray antsona hoe sekoly ny fanasitranana mianatra momba ny fanasitranana le olona mandritra ny herinandro ampianarina hoe inona atao hoe aretina inona atao hoe fanasitranana ohatrany ahoana ny fomba fanasitranan'Andriamanitra inona avy ny fanafodin'Andriamanitra dia aseho anaten'Andriamanitra hoe tenin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra ny sy nama be da be dia nampianatra ahoana ny fomba fandraisana fanasitranana mahoana ny tokony ataonao rehefa ivavahana amin'izay ianao sy namasina mba ho sitrana dia tao nisy olona be da be tao anatin'izany karazana aretina maro ary sitrana avokoa reo narary tamin'izany be da be ny karazana aretina zay tena hoe isy anankiray tamin'izany dia nisy raha matoa anankiray voan'ny sida ary voalaza fa izy mivady mihitsy ny voan'ny sida fa tsy samy teniteny izy ary hatramin'izao izy tsy samy manao fijonovavolombelona lapabe maso fa menatra ary tsy mahametsiny azy ahako amin'ny lafiny anankiray fa aveo izy moa ny tantaranako izy sososao satria rehefa hiditra amin'le sekoly fanasitranao dia tsy maintsy miteny ina daholo le marary ianao dia iza ny profo milazana zany mila manantona dokotera ianao dia tamin'izay koa moa nisy dokotera be da be dia nanao ny analizy hoe bon reto aty zao ny tena marary ny tolo ty dia mianatra amin'izay sekoly izy dia ny farany vavaka ho an'le marary dia rehefa vita ny vavaka naverina natao test le raha matao sitrana izy verina tena hoe negativa tsisy ninina ntsony dia tahaka izay koa le vatany tanao tsy fantatra hoe inona ny aretina mahazo anao tsy fantatra hoe inona fa mifantatra dia zao ampy zay mila sitrana amin'izay anao am'ty ndray mandeha ty mety tsy ianao ny marary mety ny zanakao mety ny vadinao mety ny mpanomponao ao an-trano na mety ray aman-dreninao tsy haiko na olona akaiky anao fa amin'ity faraiky amby folo ny volana jona ity
no fotoana voatendry ahasitrana anao tongavo fa azo antoka fanasitrana anao Andriamanitra. Ngamba koa mety olonao ndray mety resaka arabola mety efa nandritra amin'ny taona maro anao boka trosa ary tsy mety hafa trosa tonga amin'ilay teny ramatoa zay hoe zay raha vao tsy mitrosa pastera dia tsy mihinana ny karama mivadiko ray volana dia efa tonga dia efa trosa daholo tsy misy hoe mba hangoza fa dia efa tonga dia efa voakajy daholo vao tonga iny dia efa tatatatata dia zay tsy maintsy mitrosa tsy mety aminay izy raha vao tsy mitrosa tonga dia tsy mihinan-kany. Fomba ahoana izy ny afahany amin'io satria ny trosanay ary izy mbola be da be zay ke izy efa mikarama tsy ho anay tsony fa efa ho an'olona sisy nefa le trosa tsy maintsy ianao tsy maintsy mitrosa foana izy dia fomba ahoana izy pastery ny afahako amin'izany zavatra zany amin'ny fomba mahagaga mazava ho azy amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra sy ny fidirin'Andriamanitra tsehatra tahaka zanak'Israely tao Egypte amin'ny fomba ahoana no amoahana firenena ao anatina firenena Israely izay nandevozo ny firenena Egyptiana ary tsy voamaly na herintaona na 10 taona 20 taona fa efa nandritra ny 700 taona efa zavatra manaranaka zay tsy nahitany tany aloha solution na ndadandadabe na idadabe na ndada na ankizy ankehitriny efa tsisy nahita solution fa efa dia hoe zay fa tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny alalan'ny mirakla no namohan'Andriamanitra azy ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe taiza teto ambony tany ozy izy nisy firenena navoaka tao anaty firenena tsy mba tamin'ny sabatra na tamin'ny ady fa tamin'ny fahagagana. Andriamanitra rery navitan'izany dia tahaka izany koa mety tsy voatery ady avisy avana na gidagida avisy avana ny voanao anatin'ny olanao fa amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra sy ny sandran'Andriamanitra amin'ny famantarana sy ny fahagagana lehibe. Amin'ity faraika ambin'ny folo ny volana Jona ity io ny fotoana hitahian'Andriamanitra anao arabola koa ary amoahan'Andriamanitra anao amin'ny fomba mahagaga amin'ny trosanao sy ny tsy fahampianao tozanao mitombona ve zany teny aminao tsotra sady mazava eny mitombony zany fa volombelona zany tenako taloha koa mba boka trosa fa notahian'Andriamanitra maro koa ny olona atao am-piangonana tahaka an'izany fotoana zao hitahian'Andriamanitra anao. Tongava amin'ity faraika ambin'ny folo ny volana Jona ity etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina fa azo antoka tanteraka fa tsy maintsy hiova ny fiainanao. Fomba fitenay dia tsotra tsy mitory tsy misy porofo zay tao amin'ny namana sy ny havana matsakaizy adin'olona resaka hoe fiangonana zariny fiangonana zokiny anaram-piangonana antsika tsisy miresaka anaram-piangonana tadio tsazo zavatra ianao nge raha ho any an-danitra Jesosy tsy anotaninao mihitsy hoe saina ianao sa inona sa ianao fiangonana zokiny sa zandriny tsisy an'izany rehefa any an-danitra tsisy an'izany zay tsy manana ny fanahin'ny tompo fotsiny dia tsy azy zay fotsiny zay tsy manana ny fanahin'ny tompo dia tsy azy ka zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy manavaka na vaizy ianao na vaizy na fiangonana vaizy na fiangonana vaizy na olotsotra na izy ianao na izy tsy manavakavaka izay misokatra tanteraka anao io fotoana raiky ambin'ny folo Jona io etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina tongava amin'izany amin'ny ena sasany ny fidirana voalohany dia misy amin'ny valo sasany misy amin'ny folo sasany ny ariva amin'ny roa sasany ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo sy ny fiangonana sainy ary miaraka amin'ny Apotre Jean Turpin avy any Canada no iaraka amintsika amin'ny fotoana io azo antoka ny fiovan'ny fiainanao tongavany amin'izany fa tsy mitory tsisy porofo zay manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana sainy tomboa fa soavana veloma tompoko. Fotoana lehibe iarahana amin'ny fiangonana évangélique Shine. AMPY mila miova ny zavatra rehetra. Ça suffit. Il faut que ça change. AMPY mila miova ny zavatra rehetra ary ity no fotoana tena mety ho an'izany. Alahady raiky ambin'ny folo Jona etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Maraina amin'ny 9 ora sasany, amin'ny 4 ora sasany, amin'ny 7 ora sasany. Ny hariva kosa dia amin'ny 2 ora sasany. Iarahanao amin'ny Apotre Jean Turpin avy any Canada sy Bishop Patrick Andrianarivo. Tsy ananampiry ny fotoana toy izao. Andraisanao ositra, fiovana, fanasitranana, fahagagana ary fiovana asa-paitanana. Aza vela isy antony tsy ahatongavanao fa azo antoka ny fiovan'ny fiainanao. AMPY mila miova ny zavatra rehetra. Ça suffit, il faut que ça change. Alahady raiky ambin'ny folo Jona etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Tsy mitory tsy misy porofo zahay. Fiainam-baovao tonga tetỳ tany Jesosy mba hanome olona fiainana dia le fiainam-baovao avy amin'Andriamanitra. Nanokana ny tenany izy mba hikarakara, anasitrana ary hanova ny fiainan'ny olona sy taonan'ny olona ho amin'Andriamanitra. Izao ny Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana évangélique Shine. Tao anatin'ny taona maro izay nanompoany an'Andriamanitra dia hitanay fa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra no fikarakarana ny vahoakan'Andriamanitra dia ianao izany.
na inona inona firazananao na foko misy anao na ny volokoditrao manandanja lehibe amin'Andriamanitra ny fiainanao ny zavatra mahazo anao ny nofinofinao sy ny fanirianao azany koa no mahatonga azy ho manandanja aminay nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho an'ny rehetra hahatonga ny fiainan'ny rehetra ho feno voninahitra tongava ary amahinao ho anao zao mihitsy etsy amin'ny fiangonana evangelika Chaine fa azo antoka tanteraka fanomenao fiainam-baovao Jesosy tsy mitory tsy hisy pirofo izay fiainam-baovao